Salama daoly andawara mba sintsika resaka kely ny mahakasika ny Andriamatoa Jean Brunel Razafintsyandrofa izay solombavambahoaka tany Kongo farany teo no sady efa ministra ihany koa ka izy no mbola nisafidy nirotsaka amin'izay candidat solombavambahoaka izay tamin'ity taona 2024 ity any Kongo hatrany. Ka io no fakafakaina amintsika ao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravana ireny hevitra rehetra na fantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dino toraka izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamoatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. I Kongo dia isan'ny distrikta anankiray izay azo lazaina fa tena mbola ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka raha ho an'i Madagasikara no asiana resaka. Tsy vitany efa ratsy lalana no makany no sady mbola tsy ampy ihany koa ny fivoarana sy ny fampandrosoana an'izay tanànan'ny Kongo izay. Eo ihany koa ny tsy fampin-tsakafo izay miatra amin'ireo vahoaka ny Kongo iray manontolo ary hitantsika ino moa izay niparitaka tao amin'ny Facebook sy ny maro hafa fa mafy ny hanoanana amin'izany tanànany i Kongo sy ny manodidina izany. Misy aza ireo olona sy iray aman-dreny izay minia mivaro-janaka mihitsy moa tamin'izany izay nanaitra ny be sy ny maro ihany raha nahita an'izay. Eo ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana izay misy ihany koa amin'ny faritra ny Kongo iny izay nahitantsika anireny fitokonana ny olona marobe izay voaka ny Kongo tonga teny nanoloana ny bureau ny mpitandro ny filaminana amin'ny fangatahana hamoahana ireo olona izay noheverin'izy ireo fa olon-dratsy izany hoe olona dahalo izay tratra nafen'ny mpitandro filaminana tao mitobin'izy ireo tao ka tsy nanaiky ny vahoaka raha tsy navoaka ireo olona ireo. Iny ary moa fantatsika iny nitony tantara tamin'izay fa ny afara tamin'ny Ramandrika izay nisy ny fitifirana nataon'ny mpitandro filaminana ireo voaka ny Kongo tonga marobe nanosona ny braon'izy ireo izay ka maro ny maty tamin'izany ary tena nampalahelo raha nahita an'izay zavatra nitranga izay. Ka isan'ny tsy faly sy nalahelo tamin'izany Andriamatoa Jean Brunel Razafintsyandrofa izay solombavambahoaka any amin'ny faritry ny Kongo any no sady solontenan'ireo vahoaka ireo. Ka no amafisiny tamin'izany fa tena manamelika tanteraka an'ireo mpitandro filaminana ny tenany satria raha toaka ny vahoaka tanam-polo no nandeha nitaky an'izay famoahana an'ireo olon-dratsy izay dia tsy tokony nitifitra izy ireo hoy Jean Brunel tamin'izany fotoana izany. Ka teo indrindra no nanomboka niteraka resabe sy nanomboka niteraka ny fizarana arakevitra sy ny firehana ara-politika izay nisy teo amin'ny Brunel Razafintsyandrofa sy ny antoko TGV izay miaradia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha toaka Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny TGV no nanohana an'izany Brunel Razafintsyandrofa izany tany amin'ny faritry ny Kongo iny fony izy nirotsaka ho vidinina solombavambahoaka ny taona 2024 dia avy hatrany lany moa izy tamin'izay fotoana izay ary tao anatiny anarany antoko TGV no nahalany azy ka tena nilamina ny fifandraisana sy ny fiarah-miasa teo aminy sy ny antoko TGV hatramin'ny farany fa noho ny taty afara dia io moa zany tsy voatery hitovy hevitra foana ny rehetra ao anatin'ny antoko politika anankiray ka mety nisy ny firehana sy ny hevitra tsy nitovy ka izay no nahatonga ny Jean Brunel nanapa-kevitra ny tsy ara-dalana amin'ny antoko TGV itsony na koa hikambana ao anatin'ny izay iromara izay. Ka teo izy no nanapa-kevitra ihany koa fa handeha mitokana ary hirotsaka ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo. Ny raha nahita moa izay firotsahanko fidiny izay tao anatin'ny izay candidat ho filoham-pirenena izay tamin'ny fifidianana farany teo satria izy dia mahatsapa tsara ny maharary any faritra ny Kongo
ary amin'ny mahampitandro ny filaminana azy sy ny olona efa ampitraikefa azy eo amin'izay mahampitandro ny filaminana azy zay dia mahalala tsara izy ny tokony sy ny tsy tokony atao ary mahalala ihany koa ny resaka lalàna mifehy ny tanjy ny firenena raha izay Jean Brunel Razafitsiandrofa izay. Ny raha nahita iny moa ny toy ny valim-pifidianana filoham-pirenena izay ka tsy lany moa i Jean Brunel tamin'izany. Na dia teo aza izay tsy fahalaniny amin'ny filoham-pirenena izay dia tsy sakana izay ary tsy nataony nahakivy azy izay satria ny zava-drehetra manam-potoana ary tsy voatery izay nieritreretina avokoa no tanteraka sy miseho amin'ny fiainana fa ny resaka politika zavatra efa tiany ary ao anaty rany mihitsy izay fanaovana politika izay ary eo ihany koa ny fitiavany any vahoaka ny Kongo iray manontolo sy ny fitiavany any malagasy ka izay no nahatonga ny Jean Brunel nanapa-kevitra indray tamin'ity indray mitoraka ity fa hiverina hirotsaka ho vidiana ho solombavambahoaka ao amin'ny distrikany Kongo ao ny tenany izay laharana faharoa moa no misy azy ao i Kongo ao amin'izao fotoana izao ary ny firaisan-kina no nanolotra azy amin'izay firotsahako fidiny solombavambahoaka izay. Manoloana izay firotsahako fidiny izay dia hita taratra hatraty am-piandohana fa mbola matoky tanteraka any Andriamatoa Jean Brunel Razafitsiandrofa ny vahoaka ny Kongo iray manontolo amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao satria izy no tsapan'izy ireo fa havita hitondra ny heteten'izy ireo zay any amin'ny fitondrana faratampony ary izy ihany koa ny tena olona azon'izy ireo itokisana amin'izay fisoloana vava azy ireo zay ka noho izany dia efa hita taratra aty am-piandohana fa hanano sarotra ho an'ireo kandida hafa no hifaninana amin'ny Andriamatoa Jean Brunel raha ao amin'ny distrikany Kongo no asiana resaka satria tena mafana dia mafana tokoa ny fanaovana fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao ary maro dia maro ireo mpanaradia an'izany kandida Jean Brunel zany raha ao amin'ny distrikany Kongo. Naseho ny vahoaka ny Kongo iray manontolo fa tena mbola mahatoky tanteraka ary tena mbola mankatia an'izany Andriamatoa Jean Brunel zany izy ireo amin'izao fotoana izao ka izy arak'izany no ahina fa ho lany raha solombavambahoaka ao amin'ny faritry ny Kongo ao no asiana resaka ary mety tsy ho hisy haharesy azy ireo kandida rehetra izay hifaninana aminy raha mbola distrikany Kongo no hiresahana amin'ity fifidianana solombavambahoaka indray mitoraka ity na kandida avaiza izany na kandida avy amin'arana antoko inona dia tsy haharesy any Jean Brunel izany mihitsy raha izao ny mitohy ho ireo mpanara-baovao any Kongo any amin'izao ankatoky ny fanaovana fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka izao. Hita miharihary ihany koa fa tena fitia mifamaly no misy eo amin'ny Jean Brunel sy ny vahoaka ny Kongo iray manontolo amin'izao fotoana izao satria vorolanina ny vahoaka ao i Kongo ao manotrina an'izany kandidan'izy ireo izany ary hita eny an-tapakandrin'izy ireo fa hafaliana foana sy tsikitsiky ary miramiran-dava ireo vahoaka rehetra izay tonga manotrina an'izany Jean Brunel izany ao i Kongo ao. Etsy andanin'izay koa i Jean Brunel dia tena mankaty tanteraka any vahoaka ny Kongo izany ka tena fitia mifamaly no misy eo amin'ny vahoaka ny Kongo sy ny Andriamatoa Jean Brunel izay moa ny fitenenana manao hoe ny fitia mifamaly no mahatsara fihavanana ary aleo ny very tsikalakalam-bola toy izay ny very tsikalakalam-pihavanana. Mbola manjaka tanteraka izay ao amin'ny vahoaka ny Kongo ao amin'izao ankatoky ny fifidianana izao satria ny fitiavana sy ny fihavanana no lehibe amin'izy ireo ka izay no mahatonga azy ireo tena mankaty tanteraka any kandida solombavambahoaka Jean Brunel amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao ka izy arak'izany no mety ho lany raha ny tombatombana voaray avy any an-toerana hatreto aloha. Izay sy zay ranomasaka azona rosy tomboky lahy sy tomboky vavy izay avy ety Ambohidahy gasy dia mirary soa sy ny tsara ho an'ny Andriamatoa Jean Brunel Razafitsiandrofa mba ho lany soamantsara amin'izay nofinofy ny solombavambahoaka ny Kongo izay amin'ity 10 taona manaraka ity. Ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dininy manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra hanaovantsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary aza diny toraka izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefa any amin'ny sisy tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.